Taranjy-tsipika nitibena marantsika ny vaovao avy eto an-toerana fandraisany Madagasikara anjara tamin'ny Master de pétanque tany Monaco tany niatrika ny lalao famaranana ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny zoma teo moa natao ny lalao famaranana haniona tamin'ny ekipa ny Frantsa resy tamin'ny isa 7-20 ny fito azafady 7-20 ny ekipa malagasy nahitana Andry Jean sy Nano tamin'ny izay fifaninana izay. Mbola zay taranjy-tsipika nety be zay no entsika mamarana tanteraka ny vaovao avy eto an-toerana mankalaza ny fahafolo taonany ny tsy amin'ny FCBT ka Grand Open de pétanque izay moa no karakarain'izy ireo nentina nakalazana izany nahatratra 20 mahery ny mpandray anjara ny vokatra aloha dia mbola tsy tonga eto am-pelatanana satria hatramin'izao dia mbola mitohy ny fananana ary mety mbola hotohizana raha mpitso ny lalao famarana ny mpanao gazety ihany koa ara-panatanjahantena tamin'ny alala ny Rina Rasoava sy Torsala Andray Mamonjy dia nandray anjara tamin'izany faninanana izany izay tafakatra teo amin'ny fidinana faharoa kanefa dia tsy nanohy ny faninanana intsony tamin'ity androany ity. Mpandray anjara mahery ny 20 no namaly ny antson'ny FCBT izay nakalaza ny fahafolo taonany Grand Open pétanque izay no entin'izy ireo nanamariana ity faninanana ity. Tanjona zany dia borobo ny taranjakanety be satria ny membre ny FCBT zany dia olona mpakafeny taranjo daholo. Zany hoe ireo mpandray anjara efa kalaza ve no mandray anjara sa misy hafa ihany koa? Ny mpandray anjara efa misy kalaza amin'ireo zany dia misy ihany koa ny olona araka fanantanana efa zay efa nataonay amin'ny hanao manjery samihafa dia misy ihany koa ny olona mbola tsy haino laza nefa efa tonga ihany koa ao anatin'ny fankalazana zao. Ny malaza ohatra zao ao anatin'izany ohatra ry mamy izay efa niaro voninahitra Madagasikara tao anatin'ny championnat de confédération tamin'ny taona lasa ao anatin'izany ihany koa zareo izay nanao ny ady final Masters 2013 tany Monaco omaly ariva dia ao anatin'izay zany aloha zany afaka ohatrany hoe tanisaina fa mbola betsaka amin'ny maro tsy voatanisa. Inona ny fanambin'ny FCBT ho amin'ny folo taona manaraka? Ny amin'ny folo taona manaraka izay moa tsy dia misy hoe fanamby manokana fa mandeha miandalana tsomoramorena fa ny tanjony manaraka zany dia nanetana ny mpakafy ny taranjaka nety be isam-pokotany mihitsy izay zany tena tanjony manaraka zao. Fahitalavitra écran plat LED miampy amboaran-telo no azon'ny larina voalohany amin'ity faninanana ity. Larina faharoa kosa dia mbola fahitalavitra vista ihany koa ary ny larina fahatelo sy fahaefatra dia samy mahazo lecteur DivX avokoa. Mbola tsy vita moa ny faninanana amin'izao fotoana izao fa dia mbola ao anatiny tanteraka izay mety tsy ho vita amin'ity androany ity. Omenantsika eto ihany moa ny vokatra amin'izany faninanana izany.